Afaka ataova malagasy an'ity taona ity zany a dia ny fananantsika ray aman-dreny be izay avy eto afovoan-tany a izay mananika ny fa 10 taona na izay tso-drano eny a amin'ny foibe nasionaly a trano koltoraly malagasy izay irahan'ireo mpanjaka avany amin'ny faritra atsimo atsinanana. Misy an'zareo Antemora, misy an'zareo ihany koa ny Tangalamena izay avy any Betsimisaraka, misy an'zareo koa avy amin'ny Printsy ny Bejanojano, misy an'zareo koa avy amin'ny Foko Sakalava izay misy an'ny mpanjaka Tefindaza, ao ihany koa zareo avy any Avaratra izay efa andalana moa izy amin'izao fotoana izao dia misy an'ny mpanjaka Tsimiaro Toa. Misy ihany koa zany ny sasany ao koa raha mandeha izay vao Sialaka izay hitanareo teo izay aneo izay tso-drano amin'ny malagasy rehetra izay. Ny datin'ny taom-baovao malagasy dia miovaova, izany hoe ohatran'ny paka ihany ny paka dia feno manana ninona nataon'ny vaty ka na antany izy tsika na antany izy raha zao toy izao tsy maintsy feno manana ny paka. Ny taom-baovao malagasy dia tsy nambolana alohan'ny paka. Datin'ny taom-baovao malagasy amin'ity zany dia 9 ny fahasivy sy fahafolo volana marsa ho avy izao. Asakasakatsika tsirairay fa tsy manana afa-tsy tsika iraisana ka lalana io afahantsika malagasy mampiseho ny firaisantsika andraratsika ny mandray an'io fa rehefa tsy handray an'io kosa tsika tsy manana ny antsika tsony tsika jereo zao zavatra atsika lasa ny olona ny ivelany dia reo vino rehefa vao tafaverina dia izao zany fotoana anehoantsika ny firaisantsika malagasy. Ny paikady momba atokavana izay dia mifatokava-tsaina ny tsirairay tonga ao anatinao aloha hoe izy ianao malagasy ianao fa tsy mamoy sy miondrika eo anatin'ny fomba ny hafa. Fantatra aloha hoe anao ny zavatra iainanao, izay ny zava-dehibe voalohany indrindra. Fantatra ny fanjakana tsara zany ary mahafaly mahalala ny ataony izy olon-dehibe toasiny eto amin'ny firenena izy anjara ny manapa-kevitra amin'izany fa tsy afaka mibaiko fanjakana.